vavaka isika tompoko midera sy mankalaza ny agnaranao zahay ry Jesosy tompona io fa ianao no mampiposaka ny mazava ao anatin'ny fosy fanahiny tsirairay avy ary avy aiza moa zany mazava zany fa ianao Jesosy tenany no mazava, ny teninao no mazava ka isak'izay vakina, isak'izay ambara, isak'izay ampianarina ny teninao tompo dia ianao tenany eny ny tena mampianatra azy fa sy olona ary an'izay dia ianao ny tena mazava tompo. Ho an'rehetra zahay tafangona eto manatona anao zahay tompo satria mangetaeta ny mazava izahay, mangetaeta ny teninao zay mampazava ny fosy fanahy zahay, ny fiadana na dia avy amin'izany teninao zany. Da io ny tsirairay zay tonga eto tompo kanefa mangataka aminao koa zahay ho an'izay sy afaka eto am'izao, ao zay mbola eny andalana kanefa ao koa zay tena sy afaka tokoa, dia omeo anjara aminao izy rehetra tompo, omeo anjara amin'ny fahasoavanao. Da io zay tonga eto na ny kely na ny lehibe dia mitarianay amin'ny fanahinao masina mpanazavanao, henoe ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarasika amin'izao fotoam-panokafana ny isa-telo volana izao tompoko dia iarahsika mahita zany amin'ny filazansaran'i Jesosy araka ny marka toko faharoa 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Marka toko faharoa 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa iaraha mahita izany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatry jaune sy ny fariseo nifady hanina tamin'izany. Dia avy izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe nahoana ny mpianatry jaune sy ny mpianatry ny fariseo no mifady hanina fa ny mpianatra ao kosa sy mba mifady? Ary Jesosy miteny taminy hoe mahay mifady va ny havan'ny mpapakatra raha mbola eo amin'ny any mpapakatra? Raha mbola eo amin'ny any mpapakatra dia sy mahay mifady izy, fa ho avy ny andro zay hanalana ny mpapakatra hiala eo any, ka amin'izany andro zany vao hifady izy. Sy misy olona manjaitra tapa-damba sy mbola voalona amin'ny lamba tota, fa raha izany ny vaovao zay natampina dia handropotra ny tota ka dia hitatra ny tretra. Ary sy misy olona manisy divay vaovao ao amin'ny sy ny hoditra tota, fa raha izany ny divay dia hahatretra ny sy ny hoditra ka dia samy ho very foana ny divay sy ny hoditra, fa divay vaovao no ao anatin'ny sy ny hoditra vaovao. Ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata Jesosy, ary ny mpianany dia nanoty ny salohim-bary teny am-pandehanana. Ary ny fariseo nanao taminy hoe ino, nahoana ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabata? Fa hoy izy taminy, sy mbola novakinareo va ny teny milaza zay nataon'i Davida raha reraky ny hanoanana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra tamin'ny andro ny Abiatara-pisorona be izy ka nihinana ny mofo aseho. Zay mahadiso raha misy homana izany afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary nomeny koa izay nanaraka azy. Ary hoy izy taminy, ny sabata no natao ho an'ny olona fa sy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tokony sabata aza ny zanak'olona. Ry ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Ndray resika eto amin'ity teny zay anjarasika ity
na ny fifadiakanina zany na ny amin'ny sabata zany. Izy roa reo dia samy notandremana fatratra teo amin'ny fiangonana Israelita izay nisy an'i Jesosy Kristy tomposika. Fanontaniana roa ngezabe no indray apetraka amin'ny Jesosy. Na dia marina tokoa fa elan'ny fotoana ihany izy roa reo tamin'ny fametrahana azy. Dia reto avy zany. Ny fanontaniana voalohany dia izao: nahoana ny mpianatry Jaune sy ny mpianatry fariseo no mifady hanina, fa ny mpianatra ao kosa sy mba mifady? Ary ny fanontaniana faharoa kosa dia izao: ino nahoana ireo, zany hoe ny mpianatry Jesosy zany, nahoana ireo no manao izay tsy mety atao amin'ny sabata? Valy teny Jesosy momba izany fanontaniana anankiroa zany no resika amin'ity teny izay anjarasika ny ity. Nefa mihoatra lavitra noho izany aza dia fitaomanahy, fitaomananao, fitaomanasika rehetra hibebaka kahino ny filazantsara, satria Jesosy Kristy tenany no refeo ao amin'ny Marka toko voalohany manao hoe: tonga ny fotoana efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ny fotoana arak'izay mahazatra sika moa no heverina dia toa tsy misy zavatra miova, nefa ao anatin'izay tsy hita, ao anatin'izay toa tsy misy zavatra miova zay, ao anatin'izay toa tsy hiovana zay dia tonga ny fotoanan'Andriamanitra. Dia ny fotoam-pamonjena izany, miafina ny fotoan'Andriamanitra. Fa izay mihaino ka mino no mahita azy, fa izay mino no voanso hanondro izay tsy hita. Hatao ahoana ny hanondro izay tsy hita? Kanefa dia izany tokoa. Nefa voalohany indrindra dia Jesosy tenany no tena manondro asika ny mazava fanaperana izay tsy hita nefa. Iarasika mahalala fa isan'ireo famantarana misongadina ao amin'ny filazantsara masina araka ny Jaune ny nanovany Jesosy ny rano ho divay tao amin'ny fampakaram-bady tao Kana fahizay. Anisan'izay atao hoe famantarana tokoa ny zany. Famantarana zany zay nanavotany Jesosy ny toe-zavatra saiky nanahirana tamin'ity fampakaram-bady ity. Lany ny divay izay voninahitry ny fety, kanefa gn'olo sy mbola tapitra ny hinana na ny sotro daholo, ka tena voninahitra be mitotongana zany. Kanefa Jesosy nanavitra n'izany toe-zavatra zany tompoko. Ka dia tena zava-dehibe, sy zany ihany zava-dehibe ao, fa ny fifaliana izay ananana amin'izany fampakaram-bady zany dia tena zava-dehibe tokoa zany. Zava-dehibe zany fifaliana zany satria manoro sahady ny fifaliana ananany olom-boavonjy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ka dia na dia ny fifaliana ao amin'ny fampakaram-bady ihany aza dia efa zava-dehibe tokoa zany amin'ny sika mino. Tao Kana moa dia ambara tompoko fa Jesosy dia sady isan'izay asaina no isan'ny mpanasa ihany koa. Samby eo zany izy roa zay, isan'izay asaina izy. Izy sy ny mpianany dia isan'izay nasaina tamin'ity fampakaram-bady tao Kana ity. Isan'izay nisotro angamba, na isan'izay mety mbola sy nisotro koa, kanefa mety efa tapitra sahady ny divay tamin'izany fotoana zany. Kanefa dia ambara koa fa isan'izay mpanasa ihany koa Jesosy. Tsy hoe asaina ihany izy fa isan'izay nanasa ihany koa izy.
ity divay vaovao ity zay sy mba isan'ny omanany tompo-panasana fa Jesosy no manome azy, Jesosy no manolotra azy, dia maneho fa Jesosy dia isan'ny mpanasa tompo, isan'ny mpanasa izy. Divay vaovao zany, sy divay efa nisy teo akory zany, fa divay zay natolotry Jesosy. Io ny divay ny fanjakan'Andriamanitra, zay Jesosy no manolotra azy, zay Jesosy no tompo ny fanasana tokoa. Ka izay no mahatonga asika milaza hoe sady isan'ny nasaina Jesosy tao amin'ny fampakaram-bady taokana no isan'izay nasaina ihany, no isan'izay mpanasa ihany koa izy. Izy no manolotra ny divay vaovao. Ka dia izy Jesosy zany amin'ny maha mpanasa azy, amin'ny maha tompo-panasana azy indrindra no resahana amin'ity teny anjarasika ity. Eto zany dia izy ny tompo-panasana, izy ny mpanasa, fanoharana no ataon'i Jesosy tomposika. Mikasika ny fanontaniana lehibe zay mipetraka taminy manao hoe ny mpianatry ny fariseo ny fady, ny mpianatry zaona dia ny fady, fa nahoana ny mpianatra ao sy mba mifady? Jesosy nilaza hoe moa mahay mifady va? Ny havan'ny mpampakatra raha mbola eo aminy ihany ny mpampakatra? Jesosy no mpampakatra tompoko, izy ny tena tompon'ny fanasana tompoko, izy ny manome ny divay vaovao ny fanjakan'Andriamanitra. Koa izay manatrika an'izany, izay ansoina ho amin'izany fanasana izany dia ny tenako sy ny tenanao koa ankehitriny. Mahay mifady va isika? Mahay mifady hana amin'izany va isika? Sy mahay mifady isika satria eo ny mpampakatra. Tena fety zao, Jesosy ilay tena tompety mihitsy no atresika eto. Izy no manome ny divay vaovao ny fanasana, divay vaovao ny fanjakan'Andriamanitra. Ka eo anatrehan'izany dia asaina isika, asaina bebe koa isika mba handray anjara amin'ity fety lehibe ity sy hifady zany. Teo amin'ny fiangonana Israelita fahiny, ny fifadiakanina dia fiomanana ara-panahy zany, fanao ny fiangonana tranainy, fanao ny fiangonana Israelita tranainy alohan'ny andro firavoravona lehibe. Mifady ny olona, mifady hanina mandritra ny andro maromaro, fomba fifehezantena ara-panahy eny zany, zay azakana sy mihinana na misotro akory mandritra ny andro maromaro. Kanefa rehefa migadona ny andro lehibe, ny andro fety dia zao, miato ny fifadiana, sy misy fifadiakanina, dia mihinana sy misotro ny olona satria tonga ny andro lehibe, tonga ny andro firavoravona. Teo amin'ny andro ny fiangonana tranainy mandrakakehitriny zao azy, ataoko fa isika koa anisan'ny tandrina ity tradisiona ara-piangonana ity. Mahazo mifady ihany tsirairay amintsika arak'izay tiany, kanefa dia mbara fa hatramin'ny andro alahady ny Pasaka ka hatramin'ny Pentekosta sy mba misy fifadiana. Raha misy mifadihanao anatin'izany dia sy mahalala ny lanjan'ny Pasaka ne izy, sy mahalala ny mahazava-dehibe an'izany andro zany izy, zay zava-dehibe fisataratsika ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Manaraka an'izany, mahazo mifady ihany ny olona andavanandro, fa rehefa lahady ny andro dia miato ny fifadiana. Tokony sy misy mifady rehefa lahady satria ny alahady dia andro lehibe, andro ny fisanganana amin'ny maty, andro ny fanjakan'Andriamanitra. Ka dia izany indrindra no andrenesantsika an' Jesosy eto miteny hoe mahay mifady va ny mpampakatra, ny havan'ny mpampakatra raha mbola eo amin'ny ihany mpampakatra? Jesosy no mpampakatra tompoko. Izy no manasahy, izy no manasanao. Kanefa izany fanasana izany dia sy vitany hoe madio tanana sy madio tongotra fotsiny sika, madio amin'ny rano sy ny savony, sy zay tompoko ny tadiavina. Fa zay tena tadiavina dia finoana. Mitaonahy hino Jesosy, mitaonahy ho amin'ny finoana madio Jesosy, tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Mila mibebaka, mila mino ny filazantsara. Ny filazantsara zao dia zao,
tonga Jesosy, tonga ny fanjakan'Andriamanitra, efa tonga zany, manana anjara amin'izany ianao, ka dia ahoana moa ny sy ravoravo, ahoana ny sy faly. Zay ary no amalian'i Jesosy ilay fanontaniana voalohany hoe atao ahoana no hifady raha mbola eo amin'ny ihany mpampakatra, atao ahoana no hifady raha mbola manatrika anao ihany mpampakatra, dia Jesosy tsy mahay mifady tompoko. Ka dia izao fotoana zao, na dia toa tsy hita loatra zay zavatra miova amin'ny fiainana andavanandro, ny ora moa dia tsy misy miova, mipipika sy akozany na ny famataranandro, anontaniana sika inona ny vaovao dia sisy vaovao, kanefa misy vaovao ihany tompoko. Ny vaovao dia ny vaovao ny fanjakan'Andriamanitra, tonga ny fanjakan'Andriamanitra, minoa ny filazantsara. Ny filazantsara dia Jesosy manolotra sika ny divay vaovao ny fanjakan'Andriamanitra. Zao anefa ny zavatra ambara, ny divay vaovao zany hoy Jesosy mila sy miholitra vaovao. Ny divay vaovao mbola sy miholitra zany, mbola miasa mafy zany, ka raha sy miholitra tota no hitehirizana azy dia ho vaky ny sy miholitra, ho very ny divay. Mila fo vaovao zany tompoko ity divay vaovao ty, ny divay vaovao ny fanjakan'Andriamanitra, ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra dia zao mila fo vaovao anie zany, mila toe-panahy vaovao zany hoety mandray anazy. Vonina amin'izany va anao? Raiso tompoko, raiso amin'ny fo mankasitraka, amin'ny fo mankatelina, amin'ny fo mino. Fa zay zany ny fomba anasan'i Jesosy asika amin'izao. Manaraka an'izay dia efa resika teo fa misy fanontaniana faharoa. Teny andalana ny mpianatra sy Jesosy, sabata ihany ny andro tamin'izany. Ka rehefa sabata ny andro dia nona moa ny mpianatra. Ka rehefa nona dia nioty salohim-bary ka tonga dia nihinana avy hatrany. Ka nisy fanontaniana napetraka tamin'ny tompo hoe jereo, hoy ny fariseo, ino nahoana ny manao zay tsy mety amin'ny sabata izy ireo? Zany hoe manao asa zany, mioty vary zany, kanefa sy fanao ny manao raharaha amin'ny sabata. Ka nahoana ny manao an'izany izy ireo? Hoy izy ireo tamin'i Jesosy. Mamaly zany fanontaniana zany Jesosy amin'izao. Inoasika fa misy tohiny amin'izay voalaza teo zany. Andro lehibe zao. Izao andro zao dia andro sabata ihany koa. Sy ilay andro fahafito araka ny mahazatra sika ihany sabata, fa ny asan'i Jesosy ny tena mitondra ny sabata. Ny asan'i Jesosy zany ny tena mitondra ny andro mpamonjena, ny andro fahafito, andro ny fahafenoana zany. Raha ny fampianarana mikasika ny sabata no heverina, mandiniky ny Genesisy toko voalohany sika dia zao, voalaza fa ny sahatra tamin'izay nataony Andriamanitra tamin'ny andro sabata. Inona moa ny nataon'Andriamanitra? Andriamanitra dia ilay manomboka, izy zany, izy ny ilay manomboka. Zay nataony dia asa-panombohana, nanomboka ny zavatra rehetra izy. Kanefa tsy vitan'izay ny asan'Andriamanitra. Izy ny manohy ny fisian'izay fanatomboka. Fa ao amin'ny Genesisy toko voalohany zany dia ny asa-panombohana ny lazainy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany, asa-panombohana zany. Fa ny famonjena kosa dia asa-pamaranana. Ny fanombohana dia nampisy an'izao rehetra zao. Ny famonjena kosa dia asa-pamaranana zany. Tsy vita ny zavatra rehetra voalazao, fa Jesosy no mamita azy. Jesosy no mamarana ny zavatra rehetra. Izy mitondra ny andro farany, izy mitondra ny andro mpamonjena. Ny asa-pamaranana dia asa-pamaranana dia asa-pamonjena zany. Ka dia Jesosy zany mitondra ny sabata farany. Ny sabata voalohany dia famaranana ny asa-fanombohana. Ny sabata farany kosa dia fanombohana ny asa-pamaranana. Averiko indray mandeha tompoko. Ny sabata voalohany dia famaranana ny asa-panombohana. Ny sabata farany dia fanombohana ny asa-pamaranana. Ka amin'izay zany dia misokatra ny andro mpamonjena ao amin'i Jesosy. Jesosy no ilay mitondra ny sabata. Izy ny tena tompon'ny sabata. Ka amin'izay ny sabata entin'i Jesosy dia famonjena aina any.
fa tsy hoe famonoana aina ko raha noana ny tena kanefa mivavaka ihany ka maty ny tena ka inona moa izany. Ny sabata dia natao ho an'ny aina, lahara-pamehana ny famonjena aina amin'ny sabata. Raha misy olona zay eny amoron-dalana ka maty noana izy, dia izy ny tena manao asa ara-panahy, ilay mivavaka eo akaikiny kanefa tsy manomena inona na inona, sy ilay olona tsy mivavaka kanefa manome tapa-mofo haniny. Inona amin'izay roa zay no asa ara-panahy? Asa ara-panahy ilay manome mofo haniny. Ka hitasika amin'izay ny tena sabata zany dia Jesosy no manome azy. Jesosy no manome ny tena sabata. Amintsika zao koa ny tena sabata dia fihavanana. Ny tena sabata dia fiarah-miaina ara-dalàna amin'ny fiadanana. Kaina dia tsy mba nisy sabata nataony, tsy mba nanao sabata tamin'ny Abela izy fa namono ny Abela ka dia tsy mitandrina ny aina zany. Ny sabata zany dia fitandremana ny aina, fitandrovana ny aina. Ka dia Jesosy miteny hoe ny sabata dia natao ho an'ny olona fa tsy ny olona natao ho an'ny sabata. Ka dia tompony sabata tokoa ny zanak'olona, Jesosy zany. Tonga ny famonjena. Jesosy mitondra ny andro farany, Jesosy mitondra ny andro mpamonjena, Jesosy mitondra ny andro mpanavotana. Tompony sabata izy. Ny sabata dia tsy ora, ny sabata dia tsy tena andro aloha, fa ny sabata dia asan'Andriamanitra zany, asan'i Jesosy zany. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Mbo hivavaka sika tompony. Saotra anao zahay Andriamanitra ray be fitiavanao, fa ianao tokoa ny sabata, ianao no mitondra azy, gnasanao ny tena mitondra ny sabata aminay, ka mahatonga anay hitandrina ny sabata aminay samby zahay koa. Da io koa zahay mba handray ny divay vaovao zay efa natolotra ao, dia ny divay ny fanjakan'Andriamanitra zay mila raisina amin'ny finoana. Henoy ny vavakay amin'ny anaranao Jesosy. Amen.